Polijana ao anatin'izay vaovao ny fonina izay ihany sika asa masina ny asan'ireo mpiandry ny fiofanana tsy maintsy tanterahana ao alohan'izay fahazahoana ny toerana mampiandry izay dia tsy maintsy arahana raha ho an'ireto zato mahery izay notokanana tamin'ny sabotsy fa 4 volana septambra lasa teo ireto izay dia tsy amin'ny fofikry akadikely ilafy. Mpiandry misa 20 avy ao amin'ny sinodram-paritany Arivo Avaradrano no notokanina nandritra ny fotoana lehibe notanterahana ny asabotsy 4 septambra lasa teo teny amin'ny Foibe Fofikry Ankadikely. Ny filohan'ny sinodram-paritany no nitarika ny fanompom-pavahana raha toka ireo mpitandrina avy anivon'ny Foibe FJKM no niarana tanteraka ny fanokanana. Tanteraka somatsara ny fanokanana reto mpiandry andiany ziona reto izay misy 20 teto anivon'ny sinodram-paritany Arivo Avaradrano. An'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ny amin'izany. Tsy hainy nefa ny angina makasitraka fiestanteraka amin'ny tompo izay satria izy ny tompo niasa tompo fiantsoana teo. Misaotra sy makasitraka ihany koa ireo mpianaka finoana rehetra izay tonga naharitra izany. Tsy adinonay sekoly fanomanana laika izay nanomana vola azy ireo ny sinodram-paritany fifoazana ny tompo fampiraisana Ambodisanaka ilafy. Tsy adinona koa makasitraka ireo tompona ndraiky tamin'ny fanokanana izay nitarihany ny Foibe FJKM, ny Foibe fifoazana, ny président synodaly teto amin'ny sinodram-paritany Arivo Avaradrano ary ireo solitena tao anaty sefala sy solitena tao amin'ny tolo ihany koa. Makasitraka amin'ny mpianaka finoana ary makasitraka anao dia mirary fiadanany tompo antsika rehetra rehavana ho tena ziona tokoa isika, ziona izay tondra ny teny somafaly hanambara fitiavan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Eo aminao hatrany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitsika. Amin'ny 7 volana novambra izao kosa no anatanterahana ny fanompom-pavahana entina hamohanana ireo mpiandry mpitory-teny ary katekista izay atao eny amin'ny FJKM Ankadifotsy. Hatreto ny fotoanantsika ra-pijery-ajaina mankasitraka fiainanao nanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao mitohy hatrano ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Ma-TV. Mametraka ny velomana pitafa ao manaraka indray. Mankasitraka tompoko. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanimena. Nanolotra anao teo vaovao.